faly miarabanareo any atao katsana an'izay ny tenako dia manasanareo anaraka nyity fandaran'ity hatramin'ny farany. Anitsika dia anaraka ny lalao tamin'ny sabotsy zoma lasa teo Zenoina ny Madagasikara, La Réunion, Maurice ary Mayotte teny amin'ny kianja mamakendo tampenaka teny. Izay lalao rugby aseto moa izy ity izay niona ny latsaky ny 9 taona sy ny 12 taona. Anaraka an'izay lalao izay aloha tsika. Tontosan'ny zoma sy ny sabotsy tetsy amin'ny kianjany makendo tampenaka ny fifaninanana iadina ny amboarany ranomaso Biengiana eo amin'ny taranja rugby lalaovin'olona 7. Madagasikara teo amin'ny skajy lehilahy ary ny Réunion kosa namiratra teo amin'ny skajy vehivavy. Ho an'ny skajy zazalahy latsaky ny 12 taona, ny tanany laharana voalohany sika ratsy resy mihitsy tamin'ireo lalao telo natao nandritra ny fifaninanana. Ny tanany laharana faharoa kosa ny La Réunion ary fahatelo ry zareo Mauritiana. Ho an'ny skajy latsaky ny 12 taona, mbola namiratra trano ny ekipa malagasy raha nandresy ny ekipan'ny Mayotte teo amin'ny lalao famaranana tamin'ny isa 4-7. Ny ekipan'ny Maurice izay nandavo ny Réunion no ny tanany laharana fahatelo tamin'ity lalao ity. Teo amin'ny skajy vehivavy kosa indray nisongadina ny nosy La Réunion raha nandresy ny telo tamin'ny lalao telo natrehany manoloana ny Madagasikara S2 ary ny Maoré. Ny tanany laharana faharoa sy fahatelo sika malagasy. Azo lazaina fa nivoatra be ny lavalava vehivavy any amin'ny nosy ravavy. Tsy nampoziny ny faharesena azontsika malagasy iny. Mila manarina sika dia izao amin'ny fiatrehana ny lalao manaraka hoy ny fanazavany ny tale teknika nasionaly Antsony Andro. Raha avy nanaraka ny lalao teny an-kianja makiny zay tsika dia ndeha hivadika kosa any an-kianjan'ny Malakama eny Antamena eny. Totoza soa matsara ny alady lasa teo koa ny lalao izay nikarakara zareo amin'ny Tanaville izay final adombo maromaro moa izy ity dia anaraka an'izay lalao izay tena Antamena izay aloha ary lotsika. Nisongadina ny fileovana madinika avy amin'ireo quartier kely eto Antananarivo renivohitra nandritra ny lalao rugby tetsy amin'ny Malakama. Tontosa nandritra ny faran'ny herinandro teo ny lalao famaranana roa sy ny dingana famaranana roa iadina no tompon-daka ny section eo amin'ny skajy elite 2 izay nikarakarainy ny teo anivon'ny fileovana Antananarivo renivohitra ho an'ny taranja rugby. Na dia lalao famaranana izay ho an'ny section aza no miseho teny ambony kianja dia ny raha nahita fananana teknika sy lalao avolentao avokoa ireo ekipa rehetra niatrika amin'ny lalao. Profon'izany dia saika niady sy ny fandebiasan'ireo ekipa madinika avy amin'ny fileovana kely ny fandresena hoy ny tompona andraikitra ara-teknika ny section Antananarivo renivohitra. Ny lalao androany zany dia misy ny ampaefadalana ho an'ny première division elite 2 saison 2018-2019 dia misy ihany koa ny lalao famaranana ho an'ny skajy 3e division saison 2018-2019. Mahatonga an'izay hitantsika ny olana eo amin'ny resaka tontolon'ny baolina lavalava be da be ny ady izay mandeha ao anatin'ny tontolon'ny baolina lavalava maro ny sakasakana. Dia tao anatin'izany nisy ny sakana ara-kianja foan'izany ny section Antananarivo renivohitra dia tsy maintsy izao zany vao nahazo kianja izay vao afaka nanatanteraka ny atao mpilalao. Tena marina aloha raha ho anahy manokana izay olona manana takatasy ara-dalàna ihany no atao hoe ara-dalàna aminahy. Raha ohatra ka misy ny sazy izay lazaina fa mahazo ny section sy ligue Analamanga tsy ny rafitra mihitsy ny tokony anasazy rafitra fa anjaran'ny ministera tokony andraikitra no misintona ny takatasy fahazon-dalàna n'ireo olona ireo. Dia amiko aloha zany mahatonga mbola manana takatasy ara-dalàna ny ligue sy ny section dia ara-dalàna izy zay aminahy. Tsy misy ny tena ohatra ny hoe samy mampandefitra ny ambony tsirairay avy. Tontolo iray ihany no ilomanosana sy arahana ohatra ny hoe mba hanatsarana anazy. Dia sosokevitra miako angamba anahy
aloha tonga dia samy mba hoe samy mandray amin'ny andraikitra tandrify anazy avy samy manatateraka zay andraikitra nametrahana anazy avy fédération manao ny asany ligue manao ny asany section manao ny asany resaka commission tana ville tonga dia tokony tenenina mazava be aloha tsy ara-dalàna zany aminahy satria araka ny teniko teo hoe tsy misy rafitra tokony afaka manasazy rafitra raha ohatra ka hoe voasazy marina ny section Antananarivo renivohitra tokony ministère zany no mametraka an'izany commission zany fa tsy ny fédération mihitsy eo amin'ny vokatra nandrobaka ny anaram-boninahitra ho tompon-daka 2015 eo amin'ny elite 2 ny équipe ny Air Femme Manosy Zato rehefa nanilika ny équipe ny 15 piste cadre tombo tamin'ny alalan'ny isa 3 nalain'ny RCM kosa ny amboara ombony fa teo amin'ny Skaz division na fahatelo rehefa nandresy ny équipe ny RCCAM Mapagabe tamin'ny isa 4-9 izy ireo teo amin'ny lalao am-pahefadalana zay edina ny amboara ombony fa avy amin'ny section Matrany ny équipe ny Walabizy avy Anakazoto nanamontsana ny équipe ny Fanjanjanahary tamin'ny isa 2-10 ary ny lalao farany zay nahitana ny adiny équipe ny samy avy amin'ny Nosy Be kosa dia nahita fandresena ny Cosma du Sud manoloana ny Rahavavy ny Walks amin'ny isa Mokafoy 2-1-10 mbola ezaka ny fampiraraha malagasy rugby izahay amin'ny fanohizana ny tompon-daka 2015 enina isiosio mantsy fa mety ikatona ny kianja ho fanamboarana ny anatiny amin'ny fandraisana ny lalao iraisam-pirenena amin'ny volana jona ho avy izao hoy ny teo anivon'ny commissionna teknika section. Ny tsisy mpiaingitra kely avy aty amiko zay moa zany dia nahita ny rugby aseto natao tena kianja makiny tsika tokony ho lasa lavitra be zany raha ao anatin'ity tontolon'ny rugby ity fa ny tsika hoa le problème fotsiny eo amin'ny resaka fanaovana préparation zany ao anatin'ny 1 mois 2 mois mamangataka rehefa hita zany le ankizy rehefa tena nanao ezaka le ankizy ary manana ny valeur tsirairay aby mihitsy ny ankizy zay nijereko tena manana no avy ny eo amin'ny resaka tontolon'le rugby asety fa mba mangataka aminareo tompona zay tsaretsaretsy zany aloha mba izy foana le tournoi rugby aseto eto Madagasikara fa hita zany fa tena manana ny tena nivoany tsirairay aby mihitsy reo ankizy reo na le zazavavy na zazalahy dia mba mangataka ny tompona zay zay asio le tournoi rugby asety fa satria ahitana zavatra be da be le izy dia mba tena kely avy aty amiko any zay fa mety atsara atsika zay afaka kelikely. Manambahiny zay moa ny fandaran-taona be anio dia tsy zakory zany fa Solobe ao amin'ny semino izy ny milalao fa tamin'ny Solobe makiny tena nafatarany olo anazy dia anjay azay vahintsika zay aloha tsika. Solobe tonga soa eto amin'ny fandaran-taona be. Faly miaraba anareo eto amin'ny fandarana taona be dia faly miaraba ny mpakafy rugby malagasy daholo koa. Ny atsoka anao Solobe tafaverina ao amin'ny fédéral 1 nareo na ny fédéral 1 zany satria efa ny seja olana nareo tamin'ny efa fidinanareo tao anatin'ny fédéral 1 iny ka tonga tafaverina ao anatin'ny fédéral 1 nareo tantarao mpakafy antsika hoe ahoana ny tao amin'izany fédéral 2 zany hoe tena nisy tena misy marina ve rehefa amin'ny fédéral 2 dia ohatrany hoe tsy lalao rugby intsony no mandeha fa ohatrany hoe misy sady somary misokasoka kely majinijinika nisy ve zany sa ahoana Solobe? Tena zavatra marina mihitsy zany tantarany benty zany moa satria hita mihitsy eo amin'ny fédéral 2 zany dia misy ny mbola baolina ohatr' zany misy ny totondry mila misy soka mila miaritra zany ianao fa mafy aloha ny eo amin'ny fédéral 2 sao dia mieritreritra reo olona hidinao reo fa hoe moramora ny eo ambany eo fa mafy ny eo. Ahoana ny fihetseham-pon'ny seminao satria tafaverina eo amin'le fédéral 1 nareo mba nanao ezaka zany le banda na fahitako anazy hoe tena niezaka ary tsy nanambany an'ireo tao amin'ny fédéral 2 reo matoa mbola voatazonareo le anaram-boninahitra nareo no voatsa ho tompon-dakany tao amin'ny fédéral 2 ngamba raha ny raha tsy diso Solobe ahoana ny fihetseham-ponareo satria tafaverina somatsara ao amin'ny fédéral 1 nareo? Faly aloha zany satria hoe tafaverina amin'le fédéral 1 satria mafy le manao averiko foana fa mafy manao amin'le fédéral 2 satria ny ao ambany ny any ambony mantsy mba efa hoe contact sy tsakefa miasa any fa ny ato ambany mbola tsy malala zany hoe izy ty fa dia manenjeranao na iza aloha ianao. Solobe manaroatra ny fandalovanao eto amin'ny fandaran-taona be any tenako mba tantatarao amin'ny mpakafy an'ity fandaran-taona be satria maro ny tsy malala an'izany Solobe zany nefa maro koa no efa malalanao taizaba ny lalana nefa nizoran'ny Solobe atao anatin'ity tontolon'ny rugby ity. Solobe zany dia netomboka 17 taona tao anaty équipe nationale andeha ho any Toulouse voalohany indrindra
98 na champion du monde tany Suisse, de mbola nandeha tany Champagnol 2000, de nandeha tany Maurice 2001, de niakatra senior amizay tao arinan'ny avy Maurice, de nanao qualifiana maki foana juste nandeha Afrique, nanao Cannes teto Mahamasina, de na champion d'Afrique tamin'ny 2012. Nareo le 2012 ve mbola hita hoe mbola misy fiarahana kely matsinitsika nzay sa hoe le tamin'ny 2012 le nazo an'izay championnat d'Afrique zay teto Madagasikara natao ino raha fitadidiko anazy nanao tamin'ny Namibia, mbola misy any ve ny fionanareo hoe zay nareo tao anatin'izay 2012 zay sa efa tena mamparitaka tanteraka nareo? Tena raha nisy fionana angamba in'izay mandeha zay sa indroa zay niona, fa akoatr'izay tsisy fionana tsony mihitsy, nefa tokony iona amin'izao zavatra zao satria mbola be da be ny zavatra tokony areniny eto amin'ny rugby malagasy eto, de tokony ivonjana le équipe 2012. Fanontaniana kely farany angamba Solobe napetraka, fijerin'ny Solobe manokana ny fandehan'ny rugby eto Madagasikara, ny fijerinao manokana mihitsy mandeha ve ny rugby sa misy zavatra tokony amboarina? Ny rugby moa tsy maintsy misy zavatra tokony amboarina foana, fa zao zany zao efa presque mandeha le rugby aloha hatreto, satria olona ray no mitondra azy, tsisy hoe tsisy président ligue tsisy inona, fa efa lasa ary daholo aloha mpanao rugby, de tsisy korotana mihitsy ny rugby aloha hatreto hatramin'izao. Ay, saotra betsaka Solobe. Teny kely farany ho an'ny mpankafy fandaharan-tona be ty avy any amin'ny Solobe? Saotra any nareo mpikarakaraan'ity fandaharan-tona be ty, fa tena mahafinaritra tokoa le fandaharan-tona be, satria presque ny joueur-any andafy avy manao équipe nationale zao tsy nisy ohatran'ity amin'ny bench ty, fa isorana manokana aloha MBS ny jery mpanao rugby, fa ny presque nefa mpanao rugby any andafy de pitatara sy mpanao ohatran'izao asa amin'ny bench zao, fa mba maromaro ny ohatr'izay zany. Zay ny tavatavatsika mpijery any atokantrano any miaraka tamin'ny Solobe tsika, de manasa anareo hiaraka ny MBS de misaraka amin'ny MBS Solobe. Faly be satria avy ny invité teto de mba maromaro ny ohatr'izay zany, mba ho andalo eto daholo reto sangana makizy nandalo teto reto, de mba jereviny rugby malagasy fa mijaly. Raha ho tapitra zay ty fandaharan-tona be ty de eto ampamaranana de hanoko koba tanana ho an'ireo zay manaraka an'ity fandaharana ity, indrindradrindra moa fa zay any andafiny eriky any dia mangataka an'izany kopa-tanana zany ianareo, de kopa-tanana manokana ny Zokomamy be zay no petsaka ao France ao amin'ny Starbourg ao, de kopa-tanana ny fianakaviana Manotola eny Ambohijabe tany zay ao Ambodivanjo, de kopa-tanana Ansitsaka, de manasa anareo anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, fa zay eto amin'ny MBS Télévision dia mikatsakatsany ny amian'ny sosiny tsara ho anareo, de aza misaraka ny MBS Télévision veloma-ndrindra tompoko lahy makasitsaka tompoko vavy.